dia ohatr'izay koa glissement de terrain misy étape izy io dia misy indicateur milaza hoe feno le fepetra ilazana azy hoe rouge dia amin'izay fotoan'izay zany tsika dia samy mieritreritra inona dikan'ny loza ny fa loza mitatao le izy zany danger imminent zay zany naverinay zany fanapahan-kevitry ny BNGRC zany sy ny reto technicien zanakyreto reo technicien reny a dia tsy zatra hoe sendrasendra satria nisy maty tarina nisy lozaka tarina tsy zay fa misy étude technique atao a ilazana fa mena amin'ny mena zao itsika dia zay zany a ny tena ivelambelarina androany a mba ahafahanareo manazava ny sain'ny mpiara belona amitsika am'le hoe inona ny antony nanaovantsika hoe mena ka rehefa dikany hoe mena raha amin'ny inondation sao dia hoe évacuation immédiate amin'ny efa niainanareo zay dia zareo naka barika dia tatitra an'le olona andreo manalina amin'ny cyclone tak'izay koa évacuation immédiate tsy mijanona tranonareo nareo tsisy mihetsika antsony anao tsy tapaka ny radio dia ity koa zany mena évacuation immédiate zay zone rehetra hitan'ireo technicien'ireo a fa tokony elany zay zany mahatonga an'le izy hoe mena zany tsika zao efa hoe fiarovana ny ainy olona hitanareo angamba ny président de la république raha miteny hoe tsy ny fananana ny zava-dehibe fa ny aina dia am'le hoe fiarovana ny ain'olona zany a no hazavainay eto hoe maninona ny makafepetritsika tena mpitiavana lehibe ny lazainay aminareo zany hoe mila miala amin'ireny zone rouge reny tsika satria ny aitsika ary zavatra tsy hoe foronina fa efa hitatsika ny zavatra niseho ka raha tsy tiatsika hoe mbola hisy ohatr'ireny a dia maka n'le fepetra mena itsika